Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ry OLON'I KRISTY, ankalazao ilay naharesy ny fahafatesana. Araka ny ao amin'ny filazantsarany Lioka toko faha 9:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe isaorana anie ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Satria noho izany fandresena izany no nahatonga anao miaina eo ambanin'ny fahasoavany. Araka ny ao amin'ny Romanina toko faha 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Miaina ny fiainana mandrakizay avy hatrany ianao e, ankafizo ary izany. Mivavaka isika, Kristy eo, izay mino tokoa dia manana fiainana mandrakizay. Terainy ianao nanome an'izany tompo-pahasoavana izany. Amen. Mandram-piaona tompoko.